Solika Fitaiza fandarana arahinao eto amin'ny radio fiainana be dia be, anarahanao toroteny fampaherezana, taridalana ara-panahy, fampiorenana ara-panahy, ahafahanao miatrika ny azakazaka miaraka amin'Andriamanitra. Solika Fitaiza izay ampahery anao, ampandroso anao, fandarana iarahanao amin'ny Pst Ndrantomahenina avy amin'ny fiangonana Fanasy Fiainana, fandarana Solika Fitaiza arahanao amin'ny ora toy izao. Andetsika hivavaka ametraka an'izao fotoana izao eo am-pelantanan'Andriamanitra. Raha eo mankasitraka izay fa eniky ny fahasoavanao ny fiainanay, ampiaininao amin'ny famindramponao izahay, ary mbola menao antoka indray izahay ny amin'ny fitantananao sy ny mahandriamanitra anao, dia fokisanao ny teninao izahay androany. Tena hisokatra ho amin'izany teninao izany izahay, satria tena mila n'izany ny fiainam-pononay, ny fiainanay miaraka aminao. Dia aoka ny teninao Tompo ho fahazavana, ho hery ho jiro ho ampinganay ho entinay manohy ny fiarahanay aminao. Misaotra Jesosy. Amen. Eny ary havana malala ao amin'ny Tompo, izy no maniraka, izay dia mpanompo ihany hiraka ihany fa ny tompony teny, ary ny hery sy ny fahefana ao anatin'ireny teny mitondra fanovana sy fiovana ireny dia Jesosy Kristy irery ihany no fototra izany. Dia tsika handray ny baibolitsika androany. Handray ny baibolitsika androany dia hijery izay voasoratra ao amin'ny bokin'ny Romana, toko 9:2-20. Hoy ny voasoratra amin'ny anaran'i Jesosy. 9:20. Aoka ho tahaka izany koa ianareo, ka ny tenanareo dia ataovy ho efa maty ny amin'ny ota, fa velona ao an'Andriamanitra ao amin'ny Kristy Jesosy. Ko aza velan'ny ota hanjaka amin'ny tenanareo mety maty, hanarahanareo ny filany. Ary aza manolotra ny momba ny tenanareo amin'ny ota, ho fiadiny ny tsy fahamarinana, vatoloro ny tenanareo an'Andriamanitra toy ny efa maty nefa velona, ary momba ny tenanareo ho fiadiny ny fahamarinana ho an'Andriamanitra. Fa ny ota tsy hanan-kery aminareo, fa tsy mba ambany lalàna ianareo, fa ambanin'ny fahasoavana. Ry havana malala ao amin'ny Tompo, androany tsika dia omen'Andriamanitra indray taridalana mazava fa mety manana asa tsara tsika, ohatra manana mari-pahaizana diplôma, manana vola, afaka manatanteraka fikasana sy faniriana maro, misy endrika everisika fa endrika fandreseny zany rehetra. Fa ny tena fandresentsika kristianina, fandresentsika marina, dia ny fandresena ny fahotana. Fandresena ny fahotana. Didy napetraka Jesosy dia izao hoe, aoka ho tanteraka ianareo toy ny fahatanterahan'ny rainareo izay any an-danitra. Any amin'ny Matthieu toko 5 milaza an'izany, 9:20. Mamporisika antsika ihany koa zany teto ny apôstôly Paoly, aza velan'ny ota hanjaka amin'ny tenanareo mety maty, hanarahanareo ny filany.
araky Romana toko 4:12. Ary tena manamafy foana fa tena sitrak'Andriamanitra amintsika dia zao ny fahamasinana ho an'ny kristianina maro ny miaina arak'ireo voalaza rehetrarehetra ireo dia ohatra tsy azo tanterahana mihitsy aminy, ohatrany hoe tena ho sarotra, ohatrany hoe tsy possible mihitsy satria fa tanterahana ny takian'ny soratra masina, fahamasinana ny takian'ny soratra masina. Ary betsaka ny kristianina maro efa tsy manantenana izany intsony satria mieritreritra fa lavo foana, olombelona nofo, mpanota, fa tiana nefa mampafantatra antsika fa ny drafitr'Andriamanitra dia zao ny tsy amelan'ireo fahotantsika ireo fotsiny ihany, fa indrindra ny ahitantsika mandroso amin'ny fandresena ny fahotana mandritra ny androm-piainantsika ety an-tany. Tena afaka matoky an'izany tsika, ary ny ahafahantsika matoky an'izany dia zao omeny fitaovantsika ahafahana manao an'izany, na dia tsy ho tanteraka ao anatin'ny ray andro monja azany zany rehetra zany dia mila mifaly tsika, mila matoky tsika fa manome atsika fitaovana izy ahafahantsika manatanteraka an'izany. Androany tena ety am-piandohana tsara be raha isaotra ny tompontsika, fa matoa Andriamanitra manome atsika fahafahana, fitaovana ahafahantsika miaina amin'izany dia satria hitany fa izy ny afaka hatanteraka an'izany eo amin'ny fiainantsika. Isaorantsika ny tompo ry havana fa Andriamanitra rehefa manome dia tsy mba manome tapany, tsy mba manome ny ampahany. Raha manomboka zavatra anankiray Andriamanitra dia tena tsy mampitsahatra an'izany atenatenany, fa mahatateraka an'izany hatramin'ny farany. Ry havana, andao inona, andao isaorana azy, andao ankasitrahana azy, fa raha nanomboka asa tsara teo aminao Andriamanitra, famonjeny zany, le fanoloran'ny ainy teo amin'ny hazo fijaliana zany, le fanekenany amin'le raha latsaka zany, dia izy tsy miala amin'izany, tsy miova amin'ny teniny, tsy miova ny fanekeny, tsy miova ny fianianany, fa famonjenany ao anatiny, famonjena antsika ny tanjony, ary tanterahany hatramin'ny farany zany. Raha iveriny tsika ny apôstôly Paoly dia nanambara amintsika ny adi-tsaina nahazo azy amin'ireo epistily izay nisoratany ho an'ny Romana, dia misy lalàna anankiroa mifanohatra tao izay tena tao anatiny apôstôly Paoly. Ny voalohany dia ny an'ny fahotana izay monina ao anatin'ny nofony, ary le faharoa dia ny an'Andriamanitra, fa nisaotra an'Andriamanitra izy, tena nisaotra izy izay nanome azo fandresena, ary tena nanambara izy fa zao ny lalàn'ny fanahin'ny fiainana ao amin'i Jesosy no nanafaka azy tamin'le lalàn'ny ota sy ny fahafatesana. Tena fandresena marina zany ny apôstôly Paoly, dia le fandresena ny amin'ny fahotana. Any amin'ny Romana toko 7 ny 2:20 dia hono voasoratra, ko hitako izao lalàna izao izy, raha tahanao ny marina dia atao amikany ny ratsy, fa makasitraka ny lalàn'Andriamanitra araky ny toetra anaty. Ny zavatra tsapan'izany dia zao, izy te hanao ny marina, te handresy izy zany, ary raha vitany zany dia tsy le nofony
fa Kristy tao anatiny. Ry havana malala, isika ne raha manota rehefa tena ao amin'ny Kristy tsika, raha manoto tsika tsy isika, satria ny ao anatsika dia manohatra n'izany, rikorikony amin'izany. Asianao ry havana raha mba matsapan'izany eny an-tokantrano amin'ny fiainanao andavanandro, fa misy fotoana rehefa manota isika dia tsapantsika ny anatsika any amin'ny feofeitreretantsika fa tsy isika. Tsika raha mandany zany, tsika raha resy lahatra fa tsy mety zany, fa le nofontsika nefa dia latsaka ao anatin'izany. Ry havana, eo ny ilana ny fahasoavan'Andriamanitra, eo ny ilana le fanamasin'Andriamanitra, eo ny ilana n'le fiankinana amin'Andriamanitra mba handresen'ity nofontsika le fahotana. Ary raha noreseny Jesosy tamin'ny alalan'ny nofony dia azo ataony mieritreritra mandresy ao anatin'izany. Fantatsika tsara fa Jesosy Kristy amin'ny maha olombelona azy dia nandresy ny fahotana tao anatin'ilay fiainana feno fahatanterahana. Ny aina tao anatin'ny nofo tony toatsika ihany koa izy. Nalaim-panahy tahaka atsika izy. Fa kosa zao tsy nanana ny toetra na mahampanota izay nilovaina tamin'ny Adama ne Jesosy. No zany tsy latsaka tamin'ny ota mihitsy izy. Tsy latsaka izy. Ary zany indrindra no nahafahany nitondra ny antsoroka ny fahotan'ny olombelona rehetra teo amin'ny nahafatesany teo amin'ny hazo fijaliana. Ry havana, ny fandresen'ny fahotana zany dia nafahan'Andriamanitra nanangana azy tamin'ny maty. Ary io fandresena io dia tena mampirisika atsika koa, mampirisika anao io fandresen'i Jesosy io, satria manamafy ny finoantsika zany, manome antoka atsika fa rehefa manaraka ny dian'i Jesosy tsika dia afaka miaina ao anatin'ny fandresena, ao anatin'ny fahamasinana ao aminy. Ry havana, zany ny tanjon'Andriamanitra, zany ny tanjon'Andriamanitra amiko, zany ny tanjon'Andriamanitra aminao zay miaino, ny andresentsika tahaka ny nandresen'i Jesosy ny nofony tsy hanapaka teo aminy. Misy fotoana nge ny nofontsika tena manapaka, ny fihevitry ny nofontsika tena manapaka. Andraindray tena andevoziny ity nofontsika ity ary ngesika, tena andevoziny nofontsika ngetsika, ary ampanaoviny zay tiany dia voageja le fanahy. Ry havana, Jesosy nandresy an'izany ary naseho an'izany. Zany nahatonga Jesosy naka endrika olona nofo, naneo modely izy, namela fianarana ho atsika izy, ary ny aditsika isan'andro amin'ny maha kristianina atsika dia ny andresentsika ny ota zay ny tena fandresentsika kristiana, ary ny iainantsika ny fiainany dia le fahamasinana. Raha mandinikitsika ry havana dia isika ihany dia mahita hoe ny toetra ohatran'izao tsy mety resiko, ny fisainana ohatran'izao tsy mety resiko, ny toe-po ohatran'izao tsy mety resiko, ny fanaoko ohatran'izao tsy mety resiko. Ry havana, Jesosy ao anaty, ny famelana an' Jesosy hiasa ao anaty, zay no mampandresy atsika. Fa raha ito tsika dia
ny fandresena ny fahotana ny amin'izao fanekena vaovao zao. Ny apôstôly Paoly dia nanambara fa amin'ilay Romana toko 5 teo ny 5:12 dia hoy ny voalazan'ny 5:12 hoe ny ota ozy izy dia tsy hanan-kery aminareo fa tsy mba ambany lalàna ianareo fa ambany fahasoavana. Zany hoe tsy eo ambany lalàna ny Mosesy intsony tsika dia tsy voaheloka noho ny otantsika rehefa tsy eo ambany lalàna ny Mosesy dia tsy voaheloka. Tsy midika nefa zany fa azo atao no migalabona anaty fahotana rehefa tsy voaheloka. Tsia azadinoantsika fa Jesosy dia nandresy ny fahotana mba ahafahantsika mahafantatra fandresena mitovy amin'izany, ahafahantsika migioka ny hafaliana satria matsiaro miaolonafaka isan'andro hatrantsika. Tsy natsoina ho andevony ny ota isika, tsy natsoina ho amin'izany intsony isika, fa natsoina ho andevony Kristy, ho andevony Kristy. Ry havana, zay maharesy azy ho ny voasoratra no manandevo azy. Inona kay no maharesy anao dia zay no manandevo anao. Zay maharesy atsika no manandevo atsika. Tahaka ny hoe tsy vitako mihitsy fa ohatrany tsy maintsy mifoka sigara zany manandevo. Tsy vitako mihitsy fa tsy maintsy ohatrany misotro foana, toka zany manandevo. To resy aho anatrehana karazana fakapana sy fitsangatsangana dia fitsangatsangana sy fakapana zany manandevo. To tsy arotro mihitsy fa to tsy maintsy manao kolikoly aho dia kolikoly zany faratsiny fahalovana zany manandevo. Tsy vitako mihitsy fa felonana, tena tsy vitako fa atao lasa mialona foana dia zay zany manandevo. Ry havana, zay maharesy atsika ny manandevo atsika. Azon'Andriamanitra mpandresena koa nefa tsika raha Kristy manandevo atsika, satria andevony Kristy tsika fa tsy andevony ota intsony. Io fandresena ny ota io dia tena azo atao tsara, azo iainana tsara raha vonina ny tondra ny azo fijaliantsika ka hanaraka an' Jesosy. Tena azo iainana zany satria eo amin'ny azo fijaliana ny fanomboana ny filany nofo io. Io nofo io nge no manota, io nofo io nge no mampalavo atsika, manandevo atsika. Fa amin'ny fotoana anankiray rehefa hitondra ny azo fijaliantsika zany hoe hanombo ny nofontsika dia ho resy le mpanandevo, ho resy le ota. Any Petera voalohany ihany toko 4 ny 9 dia mivaky toy izao hoe koa satria niaritra tamin'ny nofo Kristy dia alao mba ho fiadinareo koa zany saina izany, fa izay niaritra tamin'ny nofo dia efa afaka amin'ny ota, mba tsy andanianareo ny andro sisa iainanareo amin'ny nofo araka ny filanin'ny olona intsony, fa araka ny sitrapon'Andriamanitra. Ry havana malala ao amin'ny tompo, raha mitondra ny azo fijaliantsika isika, manaraka an' Jesosy, dia azo heverina tsara io fandresena ny ota io.
ary zany naseho teto tamin'ny Petera hoe manazava tsara izy eto fa raha te handresy amin'ny ota zany tsika de zao mila omboana ny nofo ary lesona sy fitaratra ny naseho an' Jesosy satria niaritra tamin'ny nofo Kristy de alao mba ho fiadinareo koa zany saina izany, zany hoe io fiaretan' Jesosy io tamin'ny nofony zany fitaovam-beditsika, zany noety mandresy fa zay niaritra tamin'ny nofo izy de zao afaka amin'ny ota izy. Hitanao fandresena ny amin'ny ota zany de ny amin'ny fiaretana ny amin'ity nofo ity, tsy famelana ny nofo hanao zay tiany. Ataovy nge zay tiany nofonao atao hoe tanterao nge zay tiany nofonao atao hoe de vitanao arinao fa zay mamafo an'ny nofony de hijinja fahasimbana, hijinja fahafatesana, hijinja faharavana avy amin'ny nofony. Ry havana, mila mijery tsara zany tsika amin'izao andro sisa iainantsika zao. Ny andro sisa iainako ve amelako ny nofoko anao zay tiany foana, sa kosa ny andro sisa iainako de zao hoetiko anaovana sitrapon'Andriamanitra. Ay zany ny fanomezan'Andriamanitra atsika tombonandro ry havana de mbola sehatra anankiray omen'Andriamanitra fa atsika manapa-kevitra misafidy olanina amin'inona. Ry havana, omeny tompo andro vaovao ianao androany. Inona reny efa ao anatinao zao tanterahany? Inona re zany zao nefa fikasana ao anatinao zao tanterahana indray androany, asa rapitso raha afaka pitso hoe? De jereo hoe asan'ny nofo ve zany sa asan'ny fanahy? De zay afafontsika nefa na ho an'ny nofo na ho an'ny fanahy de misy fijinjana foana ao. Ary aza dino mandrakariva fa ny zavatra ataotsika de famafazana avokoa. Ianao miaino io zao de tadidio fa mamafy ianao zao. Raha miaino zava-panahy zany ianao de mamafy zava-panahy. Ny fotsika mandray tsara io de mamafy. Raha mandray zava-panahy ny fonao de mamafy ho an'ny fanahy. Itsika mampiasa ny volantsika de tadidio fa mamafy avokoa. De fataritsika isan'andro zany hoe mamafy amin'inona zany, mamafy amin'ny zavatry ny nofo ve zany famafazako araboly zany, fandaniko ny arabolako, sa mamafy an'ny fanahy. Fa ny famafazana rehetra de misy fijinjana. Ny fahalalantsika zay raha tovintsika de famafazana, mamaritra ny hoavintsika ao aoriana. Ny fotoana lanitsika ry havana, mety hoe mijery télé, mamaky gazety, manao jeu, mandehandeha, sy ny zavatra ataotsika azadiny fa mamafy avokoa zany. Ry havana, zavatra hitezantsika ny ao anatin'ny saitsika, hitezantsika ny fotsika, tadidio fa mamafy avokoa zany. Ary misy fijinjana ao ambadika zany. Na ho amin'ny faharesena, na ho amin'ny fandresena. Ary eto tena ambaran'ny Petera tsara, mba tsy handaninareo ny andro sisa iainanareo amin'ny nofo araka ny filan'ny nofo intsony, fa araka ny sitrapon'Andriamanitra. Ny tombonandro omen'Andriamanitra tsika ry havana malala de ny mba handehanantsika araka ny sitrapon'Andriamanitra. Raiso ny fanapa-kevitra, hiala, handositra, hanalavitra, handao ary saraka amin'izay tsy sitrapon'Andriamanitra ny ainatsika hatramin'izay. Isaorantsika ny tompo, akalazaina ny anarany, de rainy izy, mitarika atsika ry havana ny fanahy masina, hafantatra tsara ny tanjon'Andriamanitra, ny sitrapon'Andriamanitra, mba handresentsika ny ota ka afahantsika mandova fiainana mandrakizay. Fa raha iverintsika sady amaraparana de Petera zany
laza tao anatin'ity petera voalohany toko faefatra ny andiny voalohany sy faharoaty manazava tsara eto fa raha tia andresy ny ota isika de mila manombo ny nofo. Mitaona antsika hanahaka an' Jesosy ane zany. Mitaona antsika zany akeo amin'ny hazo fijaliana. Mitaona antsika zany mba hanana fotom-pisainana mitovy amin'ny azy. Hanandrana ny tsiron'izany fandreseny zany sika. Ary zany nefa de zao miankina amin'ny fahavonona antsika hanaiky ny fanahy masina. Toy izay hanaiky ny fitarian'ny nofo. Azo atao tsara zany manandrana ny tsiron'izany fandreseny zany rehefa manaiky ny fanahintsika. Manaiky ho tarian'ny fanahintsika. Ry havana malala manaiky tarian'ny fanahin'Andriamanitra amin'ny atao rehetra. Aza sasa manapa-kevitra na manao zavatra anankiray fa enoy mandrakariva ny fanahy masina. Angatao mandrakariva ny fitarian'ny fanahy masina. Ny fitarian'ny fanahy masina de zao mampijaly ny nofontsika. Ny fitarian'ny fanahy masina de zao tsy mahafaly ny nofontsika. Mila tsapatsika, mila fantatsika zany ry havana. Ny fitarian'ny fanahy masina de tadidio mamono ny filan'ny nofontsika. Enoy ekeo ny fitarian'ny fanahy masina. Any amin'ny Galatiana toko 5:7-20 any de nanamafy koa ny apôstôly Paoly. Zay ihany Kristy Jesosy de zao efa nanombo ny nofony mba mifaniriny sy ny filany tamin'ny hazo fijaliana. Raha maraparantsika tena tsy misy vahaolana maro zany. Ray ihany. Tokana ihany. Manahaka ny Kristy de mitondra ny hazo fijaliana. Marina fa moramora kokoa ny mivavaka toy izay no mitondra ny hazo fijaliana. Fa fantaro anefa ny fandresena de tsy ho azo raha tsy amin'ny alalan'ny hazo fijaliana. Mety mivavaka be itsika. Mety mandohalika foantsika. Fa raha vavaka tsy misy fanekena hitondra ny hazo fijaliana de tsy misy fiovana. Tsy mitondra fanovana. Fa ny faneketsika mihitsy hanombo ny nofontsika. Zay no mitondra fanovana ry havana. Io fandresena ny fahotana io tena misy varavarana misokatra io. Ho amin'ny fandresena maro hafa ihany koa amin'ny fiainantsika. Miteny aminao fa rehefa manomboka miala amin'ny fahotana ny olona anankiray de misy fitahim-panahy, misy varavarana misokatra be deabe amin'izay eo amin'ny fiainany. Misy varavarana misokatra be deabe eo amin'izay eo amin'ny fiainany. Andramo ane zany mialany amin'le fahotana mahafaty, mialany amin'le fahotana manandevo hoeto eo amin'i Jesosy hialao ane zany fa ho hitanao varavaram-pitahiana misokatra amin'ny lafim-piainanao maro isan-karazany. Maro ny fitahiana hafa tena mifamatotra amin'io hoe mandresy fahotantsika. Andriamanitra tena manome valisoa ho an'izay tena vonona anaraka azy ary ilanja ny hazo fijaliana. Ilanja ny hazo fijaliana. Ry havana tsy mamela irery zany Andriamanitra ao anatin'ny fiaretantsika fa misy valiny ao ambadika zany. Misy fahitana fitia avy amin'Andriamanitra ao ambadika zany. Misy fanandratan'Andriamanitra ao ambadika zany. Misy fitahiana avy amin'Andriamanitra ao ambadika ireny fiaretana rehetra ireny. Misy ny fitiavantsika an' Jesosy de hitataratra eo amin'ny faniritsika andeha amin'ny famasinana isan'andro. Zany nge ny endriky ny fitiavantsika an' Jesosy. Isaky ny maniry andeha amin'ny famasinantsika, andeha amin'ny tahotra an'Andriamanitra de zay no endriky ny fitiavantsika azy. Tanao ny olona anankiroa rehefa mifamofo samy manaja ny tenany de zao ny fanehoam-pitiavan'izy ireo rehefa tsy mihaona izy ireo de zao tena hoe matahotra
manoka tena, mitandrina, miaro ny tenany tsy ho voaloto. Zany nge ny endrim-pitiavany tena mariny. Tsy eo amin'le hoe mifanena fotsiny ihany fa any amin'le tsy mifanena mihitsy. Ary zany ihany koa tsy ao amin'le trano fivavahana ao amin'le fiangonana misy atsika ihany tsika no tena hita fa tia an'Andriamanitra, fa any amin'ny sehatra rehetra. Manahoana ny tahotritsika azy, manahoana ny fanajantsika azy, manahoana ny fanokana tenantsika ho azy. Ary havana zany ny tena endrim-pitiavana marina zany. Le mandeha amin'ny famasinana naiza amin'ny fotoana manao ahoana eo anoloan'ny tranga maro isan-karazany. Ary ny vokatry ny fanahy ozy izay le hoe manaiky ny fanahy de mitondra vokatra de fitiavana, fiadanana, fifaliana, sisy hita eo amin'ny fiainantsika zany. Ka hitafitsika ny fiainan Jesosy. Ry havana, afaka mandresy ny ota, ny nofotsika rehefa manaiky ho tarihan'ny fanahy masin'Andriamanitra. Hivavaka isika. Misaotra Jesosy ny amin'izany taridalana mazava zany. Fa ny nofonay tokoa no tsapanay ankehitriny manohatra ny fanahinao, te hiasa anatinay. De mifona aminao zay, mamindra fo aminay raha toka namela ny nofonay anao zay tiany foana zay hatramin'izay. Na de tsy sitraka iazy zany. Fa androany manaova asa ty anatinay. Reseo lahatra ty anatinay fa mila mitondra ny azy fijalianay zay, zany hoe manombo ny nofonay isanandro isanandro. Fanahy masonao, tario zay andre ny teninao foana. Tario zay anaiky fanitsiny. Tario zay iaina ny lalanao Jesosy Kristy isanandro. Mba tena andehananay amin'ny famasinana ka ho reharehanao ny fiainanay. Ho anao rery ny voninahitra. Alleluia. Amen. Narahinao teo fandarana Solika Fitaiza, niarahana tamin'ny Pst Ndrantomahenina avy amin'ny fiangonana Fanasy Fiainana. Ny Alarobia afahanao mifandray aminay 034 14 659 11. Aza misalasala mangatapavaka na miantso ny amin'izay torohevitra ara-panahy mety ilainao. Ny fitombavaka kosa dia anasanantsika isaky ny alahady manomboka amin'ny 7:04 etsy Anjanahary ny toerana fiangonana Fanasy Fiainana ambanin'ny lycée Miarantsoa.